ndao arytsika hanomboka amin'ny tantara fifidianana ohatrohatrany ahoana ny tantaran'io fifidianan'io atombotsika aloha zany a nanomboka tany amin'ny Andriamanitra nahary n'izao tontolo zao dia nahary ny zavaboary rehetra izy a dia nohariany farany olombelona zay afaka misitraka eo anatrehan'ny olombelona eo anatrehany Adamaseva daholo zany ny voankazo rehetra eto ambonin'ny tany dia eo amin'ny toko faharoa andin'ny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo dia izao ny zavatra nytenenin'Andriamanitra tamin'ny Adamaseva. Genesis toko faharoa andin'ny fahaenina ambin'ny folo sy fahafito ambin'ny folo hoe ary ny tompo Andriamanitra nandidy an-draha lehilahy hoe ny azo rehetra ao amin'sa dia tena azonao hinanana tsara fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia aza hinananao fa amin'ny andro izay hinananao avy aminy dia ho faty tokoa ianao. Misy tena anankiroa tiako hisarihana antsika amin'ity zany amin'le resaka fifidianana ny voalohany dia le hoe ny azo rehetra eo amin'sa dia tena azonao hinanana tsara fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy kosa izay hinananao zay ny voalohany a azonao hinanana tsara ny azo rehetra fa ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy kosa dia ho faty ianao amin'ny andro hinananao azy. Inona ndikan'io zao rehefa nahary ny Adamaseva Andriamanitra dia nahary ny Adamaseva hanana safidy ao fakasitsika manana safidy Adamaseva na poma no hoany na tsaramaso no hoany na mangahazo no hoany na katsaka no hoany na voasary na zavoka na kaki dia afaka misafidy en'ireo izy mazava ho azy tsy afaka mihinana an'izy rehetra izy fa na manao salade de fruit ary izy dia tsy maintsy misy mbola tsy hohaniny ihany ao anatiny fa zay tiany zay safidiny amin'ireo no hohaniny ao tsika manana safidy zany zareo fa ny safidy raingeza be zay tsy azon'ny olona satria zao ny ataon'ny olona hoe rehefa omena le safidy rehefa tsy omena tenenina ny olona tsy mana-tsafidy dia tezitra rehefa saina amin'ny safidy indray izy dia tezitra ndray fa naninona nasiana le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy fa naninona tsy navela tany io fa io mihitsy ny profo hoe manana safidy ny olona ary le safidy tsy rariny le safidy a ny anankiray fotsiny par rapport amin'ny azo rehetra eto ambonin'ny tany hatramin'ny voamadilo sy ny baobaba sy ny inona koa zay azo hitanareo any a azo no hanina gratuit daholo fa ray fotsiny le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io ihany no tsy azo hohanina zay le safidy tena tsotra kely le zany rehetrarehetra afaka misafidy ny be dia be ianao fa misafidy ianao hoe misy anankiray ty tsy azonao hohanina dia haitsika ny tantara fa nohaniny ihany le tsy azo hohanina nohaniny ihany le izy. Raha fitiantsika ny tantara dia ohatr'izao mila azontsika fa i Adamaseva dia innocent inona ny andikana zany tsy manatsiny ataoko hoe innocent izany tamin'ny harian'Andriamanitra azy zany a dia olona tsy manatsiny Adamaseva raha ataontsika matematika izy tsy tena mety loatra fa ataontsika an'izay ihany izy dia ohatrany hoe zéro fa ny antony nanomezan'Andriamanitra safidy anazy dia mba hahatonga azo marina zany hoe raha tsy hohaniny zany io azo fahalalana tsara sy ny ratsy io a dia mety ho lasa marina izy zay fa ny olana dia nohaniny le ny raha nandrarana azy le nandrarana azy nohaniny dia lasa mpanoty izy io dia zay ny fandehany lasa mpanoty Adamaseva ary tsy Adamaseva ihany ny lasa mpanota fa araky ny Romanina toko 5:12 sy ny 2:be mihitsy fa io ihany nomeko antsika aloha androany Romanina toko 5:12 hoe noho izany dia tahaka ny idiran'io tamin'ny alalan'ny olona iray i Adama zany tahaka ny idiran'io tamin'ny alalan'ny olona iray ho amin'izao tontolo zao ary niotany nidiran'ny fahafatesana natonga ny olona rehetra ho tratran'ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra zay i Adama zany ninana fa
nitatra taty amintsika le fahotany Adamo. I Adamo ninana dia ho maty. Zay mihitsy le teniny teo le Genesis 3:2 amin'ny andro hinananao an'io dia ho faty tokoa ianao. Ho faty tokoa ianao. Tsy maty teo ny eo i Adamo fa maty. Satria misy ny atao hoe maty dia misy ny atao hoe maty. Tsy maty alevina izy fa maty tafasaraka amin'Andriamanitra itsika zany. Dia io tahaka nidiran'io tamin'ny olona ray ho amin'izao tontolo izao raha vao niditra tamin'ny olona ray zany niota dia tafiditra tamin'izao tontolo izao niota raha vao niditra tamin'ny Adamo. Dia rehefa tafiditra niota dia niditra fahafatesana. Dia io mahatonga hoe ny olombelona rehetra eto ambony tany dia maty daholo. Ho faitsika miandry lera fotsiny tsika io fa mbola ho faty daholo ihany koa tsika rehetra raha tsy hoe miveriny Jesosy Kristy. Satria maninona? Satria samy efa nanota izy rehetra. Jereo tsara. Eto zany mipetraka. Tsy hoe fotsiny hoe nandovan'io tany Adamo fotsiny izy, fa izy mihitsy no efa nanota. Izy rehetra ny olombelona rehetra eto ambony tany mihitsy no efa nanota. Ary zay mahatonga ny olombelona rehetra eto ambony tany maty. Fa tsy hoe noho nataony Adamo akory na noho nataon'le menarana akory na tonga azy ho faty. Fa izy mihitsy ny nanota ny olombelona mihitsy nanota. Zay mahatonga ny olombelona rehetra maty. Dia mpanota daholo ny olona. Dia zay zany mahatonga hoe itsika rehetra zany lasa mpanota avokoa. Lasa mpanota avokoa tsika rehetra. Porofo anankiray raha mbola ara-tantara dia tonga dia misaotritsika any amin'ny 9 Genesis 9:5 dia zao no lazainy hoe ary hitany Tompo fa be ny faratsian'ny olona tetỳ ambony tany ka izay fisainana rehetra firoany fony dia ratsy ihany mandritry ny andro. Zay zay fisainana rehetra firoan'ny olombelona rehetra eto ambony tany, teto ambony tany sy eto ambony tany mbola ho avy dia ratsy ihany mandritry ny andro. Dia io no natonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra ny andringana ny olombelona tamin'ny alalan'ny safidrano. Genesis 3:1 tsika dia mitohy 5 io zany mpanota daholo ny olona rehetra dia mila atao safidrano. Nafinahitra tao anatin'le izy dia zao 5 aorinan'io dia efa misy sady fifidianana amin'ny olona rehetra eto ambony tany. Dia Noa kosa dia nahita fity teo mason'ny Tompo. Amin'ny olona rehetra eto ambony tany izay ratsy daholo fisainany fony mandritry ny andro vao mifoha vao maraina dia Noa nahita fity teo mason'ny Tompo. Zay io teny io no adika amin'ny teny hoe fahasoavana rehefa aty amin'ny testamenta vaovao. Tsy maninona zay andraisanao an'io efa maninona no anina hita fity teo mason'ny Tompo, fa io no adika hoe fahasoavana. Dia raha ohatra ka tsy te handray an'izay ianao dia zay satria voalohany aloha ho hitantsika eo zay amin'ny principe biblika rehetra fa mipetraka mitombona foana io. Voalohany aloha ny teneniny 9:5 dia hoe nahita fity teo mason'ny Tompo Noa. Zay ny 9:7 vao miteny an'ity. Ary misy dika ny Baiboly rehefa miteny an'izany, zay ny matenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly. Tsy le hevitra ho fotsiny fa le tenin'Andriamanitra mihitsy no le soratra masina mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Satria ny 9:7 zay izy vao miteny hoe zao ny tantaran'ny Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo anatrehan'ny olona niara-belona taminy. Eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Teraka 3 rahalahy Noa dia Isema, Siama ary Jafeta ary feno fahalovana sy erisetra teo anatrehan'Andriamanitra ny tany. Zay ny fandraisako an'io fa tsy maninona zay andraisanao azy fa ho hitantsika eo izy rehefa avy eo rehefa tena mijery ny aty amin'ny testamenta vaovao tsika dia hitantsika izy. Fa ny fandraisako an'io dia tsotra noho i Noa nahita fity teo mason'Andriamanitra ny natonga ny Noa lehilahy marina sy tsy misy tsiny teo amin'ny miara-belona taminy. Ary natonga ny Noa niara nandeha tamin'Andriamanitra satria izy nahita fity teo mason'Andriamanitra. Zay fa tsy maninona andao ekena raha zay ny fahazahoanao azy satria zay foana ny fahazahoanao ny ohatra amin'izay hoe satria Noa lehilahy marina sy tsy misy tsiny teo anatrehan'ny ara-belona taminy eny niara nandeha tamin'Andriamanitra Noa dia zay no natonga ny Noa rery tsy maty sy vezanany telo lahy sy ny vadiny tsy maty tamin'ny safidrano fa sisa rehetra amin'ny vonoan'Andriamanitra. Kanefa ny 5 tadiditsika tsara ny 5 dia nilaza hoe zay zavatra firon'ny olona rehetra izy dia ratsy daholo mandritry ny andro. Ao tsika
ny andiny faraky amby folo dia mbola veriny ray hoe ary feny fahalovana seritrehitra teo anatrehan'Andriamanitra ny tany. Dikan'izany ao anatiny Noa, ao anatiny Tsema, ao anatiny Ambo, ary ao anatiny Jafeta. Anisan'ny mpanota daholo koa ireo. Nandovany Adama sy Eva daholo ireo. Fa saingy izy nahita fity teo mason'Andriamanitra, zany hoe izy fidian'Andriamanitra manokana teo anatrehany, tao anatin'ny maro, tao anatin'ny tsara misaora zay. Dia tia izy atsika Noa teraka telo lahy, Sema, Yama ary Jafeta ozy izytsika. Rehefa vakitsika amin'ny baiboly dia misy an'ireo anarana be dia be zay tsy haitsika ireo, fa reo anaranareo zany ny zanaky Jafeta, reo anaranareo zany lasa firenena tiorina. Ohatra hoe Gomira zany lasa Sumérien, ny Askenaza lasa Site, Maday lasa Mediane, ny Javana lasa Grika, dia reny sisa rehetra. Dia ny amandray Kosy, Etopiana, Seba, Mizraima, Egyptiana, Kasluita, Filistina, Nimroda, Babilôna, Tikanana, Sidona, Eta, Jebozita, Amorita, Girgasita, Evita sy sisa rehetra. Ary taranaky Sema dia ireo ny Asira, Siriana, ny Ebera, Hebreo. Io zany le vin'ny Hebreo avy atao amin'ny Sela ireo. Ny tena mahaliana antsika fa lalovantsika fotsiny ireo tena mahaliana antsika dia izao, rehefa nandeha ny fotoana dia lasa ohatr'izao ireo zany. Kay taranaky Jafeta no fotsy hoditra, tatsika teo Grika, Mediana, ny Europa rehetrarehetra iny zany dia nisy firenena 400 izy. Rehefa azonao verenana vakiny ireo rehefa any an-trano toko 10. Genesis toko 10, toko 110 misy an'ireo. Dia misy firenena 400 zany ny taranaky Jafeta. Ny taranaky amandray dia mainty hoditra satria misy ny Etopiana, ny Egypta sy ny rehetrarehetra reny misy firenena 30 ao sy ambetsaka io dia io zany ny Afrika sy Kananita sy ny Babilôniana no ao. Ary ny taranaky Sema dia ny mahavoditra, misy firenena 420 ao anatiny dia iny Persa sy ny Aziatika rehetrarehetra iny zany. Zay ny avidy olombelona rehetra zany dia avy amin'ny taranaka Noa, Sema, Yama ary Jafeta. Dia jereo tsara fa isaitsika ireo tsy tena fahitanao zao rehefa mamaky baiboly, fa afaka miverifianao rehefa anetrano. Ny taranaky Seta 420 ao tsika Sema azafady, dia ampinany ny Yama 30 dia 450, 450 ampina 470, 70. Zay voaka avy amin'ny taranaky Noa zany toko 10, toko 110 dia nisy firenena 70. Fa zao tao anatin'ireo firenena 70 ireo zay firenena mpanompo sampy daholo ireo, tsisy ny raharan'Andriamanitra ireo. Dia taranaky Noa ary tao anatin'ireo dia nifidy olona ray indray Andriamanitra. Efa trany io olona ray ao anatina firenena, tsy firenena ray no fidiny fa olona ray ao anatina firenena 70. Iza le olona? Haitsika Genesis toko 12 tsika zao, 1 ka 7. Ary hoy ny tompo tamin'ny Abrahama, mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao ary ny tranorainao akany amin'ny tany izay asehokanao, atonganao firenena lehibe sady hitayanao sy alehibe ny anaranao, ho fitahina tokoa ianao, hita izay manisy soanao fa manozona izay manozona anao, aminao no hitahina ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Zay Abrahama ny fidin'Andriamanitra ao anatrehany firenena rehetra ary ozy hoe atonganao firenena lehibe. Ny Genesis toko 7:12 dia miteny izao hoe ary koa ny tompo hoe afeniko amin'ny Abrahama va zay ataoko, fa ho tonga firenena lehibe sy mahery tokoa i Abrahama ary aminy no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Verina ihany io fa nifidy azy tanareo
ny fidy azy a mba handidiny zanany sy ny taranany mandimby azy tandrina ny lalan'ny tompo ary anao zay marina sy mahitsy izy ireo dia ho tanterahan'ny tompo amin'ny abrahama zay nylazainy momba azy. Ny fidy azy a tenen'Andriamanitra mihitsy zany Abrahama hoe ny fidy azy a. Mbola miteny izay koa Nehemia rehefa mivavaky Nehemia ny fona Nehemia 7:7 dia hoe ianao ny tompo Andriamanitra zay ny fidy ny Abrahama ka nitondra azy ny voaka avy tany Uran-Kaldeana sady nanao ny anarany hoe Abrahama. Hitanareo a Abrahama izy aloha ilay fidin'Andriamanitra dia taty aoriana zay vao novain'Andriamanitra hoe Abrahama ny anarany naveriny Nehemia tsara zany. Dia rehefa jerentsika io a i Abrahama nanambady ny Sara rehefa tsy niteraka izy a fa nitenen'Andriamanitra hoe hiteraka Sara dia ozy Sara hoe ny nanjanaka ianao dia ozy Sara hoe ndana makany amin'ny Agary dia nanankany amin'ny Agary izy dia niteraka ny Ismael. Dia rehefa avy eo izy dia tsy izy ozy izy Andriamanitra fa avy amin'ny Sara le taranaka ho anao. Sara amin'io efa 100 taona dia zay izy vao niteraka dia Ismaela moa zany nanana ny taranaka Ismaela nisy andrina 12 taty aoriana nanambady Egyptiana izy dia reny ny Arabo amin'izao fotoana izao, reny ny Arabo. Dia teraka ny Isaka. Bety le fanontaniana apetraka foana hoe firy ny zanaky Abrahama, zanaka nateraky Abrahama, roa sa valo sa ohatra mifasika? Firy ny zanaka nateraky Abrahama, roa sa valo sa ohatra mifasika? Hatramin'izay moa matetika ny enitsika dia anankiroa ihany ny fantatsika hoe Isaka sy Ismaely. Fa rehefa maty Sara dia nanambady ny Ketura indray Abrahama dia niteraka anankienina: Zimrana, Joksana, Medana, Midiana, Jisbaka ary Soa. Valo zany ny zanaka nateraka ao a, tsy ohatra mifasika. Ohatran'io ny taranaka ao izy Andriamanitra ohatra mifasika sy ohatra ny kintana fa ny naterany a anankivalo. Dia zao amin'ireo valo ireo a dia raha ihany no nofidian'Andriamanitra, Isaka ihany no izy fa tsy izy ny fito. Ao tsika efa trano inge io Isaka io izy mitoitsika ary tsy zany ihany. Romanina 7:9 ka hatramin'ny 7:10 mbola mitoitsika i Abrahama dia Isaka bevoky Rebeka inona no nitranga kanefa tsy milaza fa foana ny tenin'Andriamanitra satria tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely. Any milazontsika mandrakandroany nge be dia be ny kristianina mieritreritra hoe Israely no Israely fa tsy zay rehetra Israely no Israely, fa tsy Israely fa Israely no Israely. Misy ny atao hoe Israely dia misy ny atao hoe Israely. Misy olona tena mangovotra mafy mihitsy mantsy zao le izy nitafian'ny iraniana io fa mangina indray io be dia be fa amin'aniny efa ivoaka efa tena tonga mihitsy farany fa io mihitsy le fanafian'ny iraniana io mihitsy matapitra an'izao tontolo izao. Diso foana zay ny teny rehetra, diso foana. Hafa mihitsy ny fihevitry ny tompo fa tsy zany. Ilazako hoe tsy io Israely io koa ny Israely areto izy efa miteny tsy izay rehetra avy amin'ny Israely no Israely, tsy izay taranaky Abrahama dia zanany avokoa fa ahoana izy avy amin'ny Isaka ny antsoina ny taranaka ho anao. Valo ny taranaky Abrahama fa ny avy amin'ny Isaka ihany ny fidiana. Ao tsika izany hoe tsy ny zanaky ny nofo ny zanak'Andriamanitra fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka. Misy dika ingeza be zany fa mbola iverenantsika ny resaka Israely angamba tsy hoatsy. Aleo hipoaka indray aloha ny ady asiantsika Israely amin'izay rehefa avy eo ho azon'ny olona tsara hoe inona ny atao hoe Israely. Fa raha tsy mipoaka indray ny ady dia motifanina daholo ny olona rehetrarehetra miandry ady manaraka indray. Efa nanao an'izany nge efa nitafian'ny Israely nge Iran tamin'ny 2018 efa tamin'izany nefa nitabataba daholo ny olona hoe tonga afara andry 24 tsika ty tafian'ny Iran indray Irak Israely.
teo indray mipoaka ny gerany Russie sy alternative tsy me izy sy Ukraine aiza trifotra fa tsy zany ho atsy isy famantarana oatra zany ho a io ary tsy zay Israely bon voaka kely aho fa tiany tena tongavana andiny fasivitsika fa izao ny voalaza ny teny fikasana raha mitsingerina fotoana toy izao dia ho avy aka nanjana kalay Sara ok ary tsy zany ihany eto ilay atongavantsika tsy zany ihany fa i Rebeka koa dia nanananaka tamin'ny lehilahy ray dia tamin'ny Isaka razantsika i Abrahama Isaka Rebeka koa dia nanananaka tamin'ny lehilahy ray dia amin'ny Isaka razantsika fa fony ao mamaky tsara fony tsy mbola teraka akory reo zazy ireo ary tsy mbola nanao tsara na ratsy dia nilazaina tamin'ny ravehivavy hoe makitsika miaraka ny toerana anompony zany ra zokiny zany ny teny gasy a teny gasy sujet any amin'ny farany indrindra fa rehefa teny vazahadika izy dia hoe zokiny anompony zandriny ina ny antony zany mba hitoeran'ny fikasan'Andriamanitra araka ny fifidianana tsy avy amin'ny asa satria reo tsy mbola nanao tsara na ny ratsy fa avy amin'izay miantso avy amin'Andriamanitra araka voasoratra hoe Jakoba ny tiako fa Esau no alako fa raha mijery ny tantaran'i Jakoba sy Esau ianao dia Jakoba mbola hatrany ekibonjeny dia ratsy mpamingana zay ny dikany Jakoba ary mpamingana foana io mandra-pitolony tamin'le lehilahy ray teo amoron-drano iny teo izy zay vao niova any toko fahatelopolo zany a zay vao niova izy fa ratsy fangolika mpamitaka io Jakoba io fa Jakoba noho ny fidian'Andriamanitra zay ny hoe tanatiny maro tanatiny tsara Jakoba noho ny fidian'Andriamanitra fa tsy Esau Jakoba ny tiako fa Esau kosa dia alako dia Jakoba nay niteraka 12 raha ny tena izy fa ny vehivavy moa tsy koty foana teraka 12 Jakoba fa milaza aminareo a ny anankifolo ane ka very le fokofolo ainareo tantara lasa ty Madagasikara hono izy dia nareo nga masasasasany amin'izany fa reo tena very ary tena very narian'Andriamanitra mihitsy reo tsisy afa-tsy fokony Joda sy Benjamina sisa tavely dia tamin'ny fokony Joda sy Benjamina indray a toy ny tantara Salamo fahenina amby zato andiny fahatelo amby roapolo ary ay mbola any alokontsika kay mbola zany mbola izy 12 aloha zao soty be a laza andriga anazy izy raha tsy Mosesy nao izy voafidiny raha tsy Mosesy voafidiny no nandrosy ijoro tamin'ny banga teo anatrehany ampialany fahatezerany mba tsy andringanany azy dia haitsika zany a mba ampitany atray andevy tany Egypta ny zanak'Israely dia nifidy amin'ny Mosesy Andriamanitra anafaka ny zanak'Israely tany Egypta Deutéronomie toko fahafito andiny fahafito sy fahavalo rehefa afaka tafavoaka avy any Egypta izy taloha nanomezana azy ny lalàna aloha dia efa nitenenina izy hoe ianao no fanjakam-pisorona Israely zany zay fidiko mihoatra ny firenena rehetra fa ty izy mazava kokoa Deutéronomie toko fahafito andiny fahafito sy fahavalo tsy ny hamaronao miresaka amin'ny Israely Andriamanitra tsy ny hamaronao mihoatra ny firenena rehetra nefa no nyreke tamin'ny fitiavan'ny tompo taminareo sy ny fidianany anareo fa ianareo dia vitsy aza noho ny firenena rehetra tadidinareo a firenena efa misy firenena 70 eo i Abrahama voatokany nefa i Abrahama no mbola 100 taona zay vao teraka dia aveo a mbola tsy zanak'i Abrahama rehetra le isainy eto fa zanak'i Isaka dia tsy zanak'i Isaka rehetra ny isainy eto fa zanak'i Jakoba ihany zay mahatonga anazy hoe nareo dia vitsy aza noho ny firenena rehetra fa ny nitiavan'ny tompo anareo sy ny tandreman'ny fianianana zay nianany tany amin'ny razanareo i Abrahama sy Isaka sy Jakoba zany
no nitondran'ny tompo anareo tamin'ny tanany mahery sy nanavotany anareo tamin'ny tranonandevozana dia tamin'ny tanany farao mpanjakany Ezipta. Jereo tsara, satria ny fidian'Andriamanitra Israely dia navotany, satria ny fidian'Andriamanitra Israely dia novonjeny tamin'ny fanandevozana tany Ezipta. Ary ny fidianan'Andriamanitra azy dia tsy izy tsara, tsy izy betsaka, fa ianareo izy dia vitsy noho ny firenena rehetra. Tsy miankina amin'ny zany fa miankina amin'Andriamanitra noho ny fitandreman'ny fianianana zay efa nianianany tamin'ny razanareo Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Miakatra kely tsika andiny fafitsy favalo ty miakatra eo amin'ny 9 tsika dia mbola mahita an'izao hoe fa firenena masina ho an'ny tompo Andriamanitra ao ianao, satria ianao dia firenena efa nofidiny tompo Andriamanitra ao, fananany sarobidy indrindra mihoatra noho ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Tanatiny maro, tanatiny tsara. Dia zao ny fandehany mila azontsika zany, tsy noho ny hatsarany Israely no fidianan'Andriamanitra azy, teneniny foana ianao dia firenena mafiatoka, tena maditra mihitsy ary, fa nolazainy hoe firenena masina ho an'ny tompo ianao, tsy noho ny hatsarany tsy noho ny asa vitany noho ny fidianan'Andriamanitra ny Israely, fa no fidina izy mba ho masina, firenena masina ho an'ny tompo. Dia eo amin'izay efa manomboka hitantsika zany mapetraka an'ilay zavatra nytenenitsika tary amin'ny Noa hoe manomboka 9 hoe nahita fity teo mason'Andriamanitra Noa, dia ny 9 zay izy vao miresaka hoe zao nitoetrany Noa. Dia zay ny olona fidin'Andriamanitra zany dia fidiny mba ho masina, fa tsy hoe satria masina, na hoe satria fantatr'Andriamanitra fa hanompo azy ireo. Fa raha fantatr'Andriamanitra fa hanompo azy ireo dia diso safidy Andriamanitra tamin'ny Israely, fa Israely indrindra ny olona farany mafiatoka, tsy mety manaraka anazy, fa ny fidiny ho masina ho azy Israely. Dia mitoy amin'izay tsika, misaoty amin'izay tsika zany iny mbola 12 izy, fa orinan'iny dia mivadika amin'izay izy Joda. Salamo 7:7 efa nanao fanekena tamin'ny voafidy koa, eny efa nianina tamin'ny Davida mpanompo koa. Zao ny atao hoe parallelisme synonymika, fa ny anarana teto zany, nanao fanekena efa nianina, efa nanao fanekena nianina tamin'ny voafidy koa Davida mpanompo. Davida zany ny fidin'Andriamanitra, ampitoetra ny taranaka mandrakizay ka anangana seza fiandriananao hatramin'ny taranaka faramandimby. Tantara faharoa 9:9 koa dia mbola milaza amin'izay hoe fa nifidy an'i Jerosalema itoeran'ny anarako, ary nifidy an'i Davida hanapaka ny Israely oloko. Tanarao, Davida koa zany ny fidin'Andriamanitra. Eto moa zany mahatonga ny olona miteny hoe le fifidianana anao asy, satria eto zany ny fidiny Davida hanapaka ny Israely oloko. Hitantsika izy rehefa avy eo, dia hitantsika ny fifidianana ny Davida verenantsika vakina ny Samuela voalohany 2:12. Samuela voalohany 2:12 valikintsika ny 1:1. Ho tompo tamin'ny Samuela, mandra-pahoviana ny alelovana an'i Saoly, nefa za efa nanda azy tsy ho mpanjakan'ny Israely. Feno diloilo ny tandrikao ka mandehana, fa irahako any amin'ny Jese Betlehemita ianao, fa efa nahita mpanjaka ho ahy ao amin'ny zanany, efa nahita. Dia zany Andriamanitra dia nahita hoe ty le izy, nifidy izy zany, Andriamanitra zany no nifidy. 9 no nitonga ireo dia nijereny Eliaby izy ka niteny hoe voaositry ny tompo tokoa ty teo anatrehany. Samuela zany tena mijery tsanganana izy hoe ty sady bogosany be dia tany ty mihitsy le voaositra. Fa hoy ny tompo tamin'ny Samuely, aza mijery ny tarehany na ny avy mitsanganany, fa efa nilaviko izy, satria tsy mba toy ny fijerin'ny olona fijery ny tompo. Ny olona mijery miseho ivelany, fa ny tompo kosa mijery ny fo.
ary ny antso ny Aminadaba i Jese ka nampandala azy teo anatrehan'ny Samuela fa izy tsy tino no fidin'ny tompo. Eto koa zany mbola afaka mijerytsika rehefa miteny ny tompo hoe ny tompo mijery ny fo. Io le mahatonga ny olona miteny hoe hitanareo fa efa fantatra ny tompo hoe i Davida dia olona araka ny fon'Andriamanitra, zany hoe andeha hifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no ataon'ny Davida le orina ka no fahafantaran'Andriamanitra zay ho ataon'ny Davida zay no natonga an'io. Ok, azo resana an'izay izy raha zay ny tianao andraisana azy fa ho hitantsika ny principe biblika rehefa avy eo. Tsy izy zany Eliaba, tsy izy Abinadaba. Dia nampandalo any Sama indray Jese fa hoy izy tsy tino no fidin'ny tompo. Nampandalo 7 lahy tamin'ny zanany teo anatrehan'ny Samuel Jese nefa hoy Samuel tamin'ny Jese tsy ny fidin'ny tompo reo, tsisy izy reo. Dia hoy Samuel tamin'ny Jese tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra. Dia hoy izy ny faralany sisa fa miandriondry izy. Hoy Samuel tamin'ny Jese manira olona akazy fa tsy petraka inana sika raha tsy tonga eto izy. Dia nandefa iraka akazy izy mena volo izy sady barimaso ny tsara tare. Dia hoy ny tompo nitangana hosory izy fa io no izy io. Davida zany le izy ny farany. Mbola afaka miteny koa nareo hoe jereo ary izy fa bogosy mena volo barimaso tsara tare, zay nga mafidianan'Andriamanitra azy. Ok, tsy maninona. Isaia 2:7 saoty indray tsika ao aorianan'i Davida, saoty indray tsika amin'ilay mpanompon'i Jehovah. Indro ny mpanompoko izay tantanako, dia ilay voafidiko sady ankasitrahako, napetrako tao amin'ny fanahiko, anao fitsarana marina ho an'ny jentilisa izy. Any resan'Andriamanitra amin'ity mpanompony ity. Isaia 2:7 izy dia efa nitenen'izany fa tio ny tanteraka, marika 1 ny fasivoka hatramin'ny faraka 10. Tamin'izany andro zany dia tonga avy tany Nazareta ny Galili Jesosy ka nataon'ny Jona Batisa tao Jordana, ary rehefa avy niakatra tao anaty rano izy dia hita ny lanitra misokatra ary fanahy tahaka ny volo malala izay nakeo aminy, napetrako teo amin'ny fanahiko. Ary nisy feo avy tany an-danitra ny teny hoe ianao ny zanako malalako, ianao no sitrako. Dia fantatsika zany fa io olona ny fidin'Andriamanitra io dia voafidin'Andriamanitra io dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy. Fa eto izy mipetraka vazanany io zanany lahy tokanareo. Dia Jesosy indray rehefa avy eo, toy indray le izy zany Jesosy indray rehefa avy eo Luka 9:9 ny 12 ka hatramin'ny 14. Tamin'izany andro zany dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy ka nivavaka. Ary naharitra nivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy. Tena nivavaka, nanao veillée de prière mihitsy. Sady vavaka tendrombohitra mihitsy Jesosy nandritry ny alina. Fa maninona? Noho ny maraina dia indro natsony anantona azy ny mpianany ka ny fidianany 12. Le mpianany eny efa be dia be ie mpianany. Fa nifidy 12 izy. 12 lahy zay nataony hoe apôstôly, dia i Simona zay nataony hoe Petera, André, Alan, Jacoba, Jona, Philippe, Bartolomeo, Matthieu, Thomas, Jacoba zanaky Alfeo, i Simona zay atao hoe Zelota, i Jodasy zanaky Jacoba, ary Jodasy Iskariota ilay tonga mpamadika. Reo no ny fidin'i Jesosy Kristy. Hitantsika zany fa Andriamanitra ny fidy teto. Efa hitantsika teo le critère fa satria mbola tany amin'ny testamenta taloha tsika. Any hoe mivoatra ny fanambarany, mbola tany amin'ny testamenta taloha tsika dia somary mbola manahirana kely le critère hoe ahoana ny fomba hifidianan'Andriamanitra ny olona. Fa au moins hoe fa azotsika izy eto fa nifidy Andriamanitra.